fa manoloana ny fidiran'ny rivodoza ava tamin'ity androany ity dia mandray fepetra ny teo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena nampiato ny fampianarana tamin'ireo faritra maro voakasika ity rivodoza ity dia tahaka ny faritra Nalanjorofo, Atsinanana ary Alotra Mangoro fa isan'ny voakasika tamin'izay fampiatona ny fampianarana izay ihany koa ny teto amin'ny faritra Analamanga. Maro araka izany ireo sekoly no nampody ny mpianana ho fitandrorana ny ain'izy ireo. Voaterina ato ny fampianarana ho an'ny sekoly rehetra miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana amin'ireo faripady diparitra ny fanabeazam-pirenena na DREN manarona ireo faritra andalovan'ilay rivodoza ava. Arisan'izany ny DREN Analamanga. Io ny fanapakevitra andraisin'ny ministera fanabeazam-pirenena hitandrovana ny ain'ireo mpianatra. Maro tokoa ireo mpianatra namonjy sekoly ianarana io maranio na dia avy aza ny orana. Voaterina alefa ny tompony andraikitra isa-tsekoly lody arak'izany izy ireo. Na izany na izany anefa dia iverina ny fampianarana amin'ny alatsinainy 9 janoary zao. Manentana ny tsirairay hatrany anefa ny ministera fanabeazam-pirenena amin'ny fanarahana tsy tapaka ny fampitam-baovao. Isan'ny fepetra ny raisin'ny merity kosa ny cellule de crise iraisan'ny sampandrara maromaro ao anatin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ahafana manangana ireo vaovao mahakasika ny fivoarana sy ny fiantraikan'ny rivodoza ava ka ahafahana manafaingana ny fandraisana fepetra na fanapahan-kevitra. Azonao antsoina amin'ny laharana maitso 020 30 807 86 zany.